ivavaksika mioby anao mankalaza anao amin'ny feonay sy ny fonay manontolo zay ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina lay hatramin'ny taloha indrindraka mandrakizay tsy ny olon'olona tany amin'ny fiandriananao tany an-tampony lanitra ianao fa mamangy anay mitondra ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao anjakan'ny aizina mitondra fiainana eo amin'ny tany izay mitondondomin'ny fahafatesana mitondra fiadanana ho an'izao tontolo izao feno korontana sy ady mitondra fihavanana ho amin'izao tontolo izao saratsarahany zavatra maro samihafa ary mitondra filaminana ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona feno korontana sy zava-maro samihafa miatra misaotra anao zay fa fitiavana zany ary tsy lay mitsetra fotsiny ianao tsy lay mangorakoraka fotsiny ianao fa lay Andriamanitra mitondra zay ilainay zay ilain'izao tontolo izao ka manafaka azy sy mamonjy azy tena mpamonjy derainay ianao fa tsara ianao ary tsara ny asanao ka raha mifaly zay raha mioby zay raha mideranao zay raha mame voninahitra anao zay dia aoko amin'ny fahatsapanay izany mihitsy no manosika anay fa tsy fombafomba tsy fanaranany ataon'ny olona tsy hoe satria izy vaninandrony zany zao ka dia misaotra ary dia omenao zao andro malaza izao zay andro tsara ary andro mahatehidera satria tsara ianao sy ny hevitra heveranao anay koa manatre ty fotoana ity ary aza velandalo fony zany faoka kosa ny noelinay ny krismasinay ary noelin'izao tontolo izao sy ny krismasin'izao tontolo izao koa amin'ity ndray mitoraka ity tena ahitanay ny fahazavanao avy any ambony andraisanay ilay mpamonjy tonga ho anay naratsony Kristy ilay tonga ho anay amen petrakitsika misy vakiteny telo zay nanimpana ny STA zany izao fankalazana zao vakitsika misesy Isaia 7:1 sy 2 ary ny 9 ny 5 Isaia 7:1 sy 2 ary ny 9 ny 5 ny Hebreo 10 ny 9 ny 17 ka hatramin'ny 15 Hebreo 10 ny 9 ny 17 ka hatramin'ny 15 ary ny Matio 1 ny 9 ny 17 ka hatramin'ny 17 Matio 1 ny 9 ny 17 ka hatramin'ny 17 vakitsika misesy araka zany amin'ny anaran'ny Tompo Isaia 7 ny olona zay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe zay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava amaharonao ty fireneny ity ary ampitombonao ny hafaliny mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizarababo fa zaza niteraka ao atsika zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana fa zaza niteraka ao atsika azafady miverina fanondrony kay Hebreo 10 manomboka amin'ny 17 aoka azontsika mafy ny fanekenan'ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa matoky ilay efa nanao ny teny fikasana ary aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ko aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany fa ny fananara kosa maika satria hitanareo fa miantomotra ny andro Matio 1 ary nahaterahany Jesosy Kristy dia toy izao rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha mbola tsy nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy ary tsy efa vadiny zay lehilahy marina sady tsy tana labaraka azy dia nikasa metraka azy mangingina fa raha mbola nisainy zany izy indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofika nanao hoe ry Josefa zanaka Davida aza matahotra ny apakatra amin'ny Maria vadinao fa nizaza ao ankibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ny anarany ataona hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany ary zany rehetra zany dia tonga mba hatateraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe indro ny Virjiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela izany hoe raha dika amintsika
Andriamanitra. Ry havana, ny anarana ao amin'ny baiboly dia misy heviny indrindra fa rehefa Andriamanitra no manome ny anarana, na Andriamanitra ny baiko izay anarana omena ny zaza na ny olona. Ary dia misy karazana zany ao amin'ny soratra masina. Misy heviny daholo ny anaran'i Abrahama izay Andriamanitra nametra azy teoriana. Abrahama lasa Abrahama, rain'ny mino rain'ny marobe. Tahaka izany i Jakoba lasa nomena anarana hoe Israely, ilay mitolona amin'Andriamanitra, ilay niteny tamin'ny tompo hoe tsy aveloko ianao raha tsy mamonjy ahy. Hosiara nasaina naminany amin'ny fijangajangan'i Israely dia nasaina nomena anarana ny zanany. Ary izany anarana nomen'Andriamanitra ny zanaka Hosia zany nentina nanondro ny fahotany Israely sy avy eo novana ny anarana mba haneo ny famindrapon'Andriamanitra ho amin'ny Israely. Ary tsy afaka amin'izany Jesoa, fa nomen'Andriamanitra anarana izy. Io anarana nomena ny Jesoa io be dia be. Atao amin'ity vakiteny ity dia ao daholo ny anarana nomena ny Jesoa. Fa misy heviny. Matetika isika dia rehefa misy zavatra manjova hoe maty a Jesosy, fa tsy ao ny anaran'i Jesosy mihitsy ilay hoe maty. Au contraire, velona ny ao. Velona Jesosy. Zany no tokony tenenintsika rehefa manona ny anaran'i Jesosy. Ka ao amin'ny testamenta taloha dia misy anarana izay nomena azy amin'ny Isaia 7. Inona avy ireo? Mahagaga. Mahagaga. Te higaga ve ianao? Te higaga ny amin'ny Jesoa ve ianao? Sa fotsiny hoe efa mahazatra zany ankalazaina isakinista Noely zany efa nandramanao ve hoe mahagaga Jesoa? Mpanolotsaina. Aiza tokoa ireny mitady tolotsaina? Rehefa mba misy miseho, rehefa misy manjoa, aiza nge mitady hevitra sy fahazavana? Aiza? Andriamanitra mahery tena azo antoka ve? Tena azo inona ve fa tena ilay Andriamanitra mahery tokoa no inontsika miaraka amintsika? Ka ninona miseho? Ninona hery miseho amin'izao tontolo izao dia azontsika antoka fa mbola mahery noho izay ilay tonga. Rain'ny mandrakizay, dikany hoe rain'ny mandrakizay dia ilay manome miteraka ny mandrakizay ary miazona anao amin'ny mandrakizay. Raha mbola miaraka aminy koa dia tsy misy afa-tsy dimension tokana ny mandrakizay. Ary andrian'ny fiadanana. Ao aminy misy ny fiadanana, izany hoe ny fihavanana koa. Teny ray ihany ireo ao amin'ny teny Grika. Fihavanana, fiadanana. Reo anaran'ireo dia anarana manondro an'i Jesosy le teraka. Tsy mba lazain'ny kresy io fa tompoko. Tsy mba lazain'ny fototry ny sapin io tsy mba voalazan'le mirentirenty ankalazainy isataony io tsy any. Fa ao amin'ny fandraisana any Kristy ho velona. Ary zany raha ambarany Jaona azy, izay nandray azy omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Any no andraisana azy. Ny anarana izay ambara atao amin'ny testamenta vaovao dia Andriamanitra mihitsy ny nanome azy any Josefa. Anarana roa ngeza be. Ny anankiray dia hoe ny anarana ataonao hoe Jesosy na Jesosy. Ny heviny Andriamanitra no mamonjy. Ao amin'Andriamanitra ihany ny famonjena. Ka rehefa manonona hoe Jesosy tsy hoe mitonona fotsiny hoe ory mama, ory dada. Fa rehefa manonona ny anaran'i Jesosy, dikan'izany miankina amin'ny famonjeny mihitsy. Ary ny farany indrindra dia ny hoe Immanuela, amintsika Andriamanitra. Tsy nandalo tsy tonga andalo Jesosy, fa tonga hitoetra. Ary tsy Jesosy ihany
no mba reo fa tehitoetra amintsika fa Andriamanitra mihitsy ny tehitoetra amintsika amin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana noho izany ny krismasy zafatompo tsy mandalo ho an'izao tontolo izao ny krismasy dia mandalo ho resahana rapitso amin'ny toriteny zany satria ao anatin'ny perikopa fa ho an'ny mino kosa tonga onona izy ary zany no anarany noho izany ny mino an' Jesosy ny manonona ny anaran'i Jesosy ny manaraka an' Jesosy manana an' Jesosy mandrakariva 24 heures sur 24 Emmanuel zany ny tiany STA ampitaina amintsika ny hariva zany Andriamanitra nanome anarana ny zanany zany ka tsy hoe anarana fianarana zany tsy anarana tao an-datsa zany fa anarana mampiseho ny maizy azy mihitsy ary anarana entsika mandray sy mitahiry azy eo amin'ny fiainantsika atonga ny krismasytsika ho feny sy tanteraka vavaksika misaotranao zay ry Andriamanitra rainay fa tsara ny asanao ary tsara ianao amin'ny fandaminanao ka dia nomenao an'izao tontolo izao ny andro krismasy isan-taona tsy tapaka dia mifaly daholo ny body sy ny adala miravoravo avokoa ny mino sy ny tsy mino fanomezana avy aminao zany ary tsy azona ialonana n'izao tontolo izao na oviana na oviana satria ianao no manome fa tsy zay ianao ny tompo marika fa tsy zay planina anao zany fa tsy planina anay tsy planina ny fiangonana akory ary zany ko meo anay ny anaiky zany meo anay ny hiara-paly amin'izao tontolo izao noho ny andro krismasy fa meo anaiky ny atakatra tsara lay antony nahatongavany zanakao ka nanomezanao anarana sarobidy ahatonga ireny anarany ireny hiatraika eo amin'ny fiainanay ka namarika ny fisianay ety anamarika ny mandrakizainay zay omenao saotra fa mahatanteraka zany ianao ampitomboy ny finoanay ampitomboy ny fandraisanay ianao ampitomboy ny fankalazanay sy ny fideranay ny asanao mahagaga tanterana tao amin'ny zanakao dia ataovy mahay mandray an'i Kristy zay ho teraka ao anatinay tsy any an-tranomby intsony ary tsy ho am-piangonana akory azy fa ao am-ponay ary eo amin'ny isa-tokantrano noho ny anaran-tsoan'i Jesosy amen. Misy antoandro namara zinarenoa endro olo marobe no maniry mafioe mba midina makaty hitondray baiboly re izy ireo fatandre ani Kristy tomposo mandehanna hoy tompo nao amin'izao tontolo izao mitsangana ry eny mitsangana aizy nombana andarikany jamba ho mampifalele ny mantra ela zao fa misy lamba tsy miova tsy mety tsangany sika manao ny hira Jesosy mofonay maso sady ranonay nako asehoho etale dia n'Andriamanitra tompo tao ananitra ambarao fatale
abatsika rehetra indray amin'izao takariny izao. Amin'izao fotoana natokany sampana sekoly alahady hankalazana ny noely. Ny lohahevitra nisafidiany sampana moa tamin'ity taona ity dia ny hoe Noël dans le monde, ka ho hitantsika ao amin'ny alalan'ny dia sy ny hira ary ny tsenjery izany ao anatin'ity fotoana ity. Ny andininy soratra masina noraisinay ao amin'ny CSTA ihany koa dia hita ao amin'ny Isaia 5:5 izay vakiana amin'ny alalan'i Jesoa manao hoe: ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Ka dia manasa antsika rakafy izany fampisehoana ataon'ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra izany.
Ary ony anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Teraka ny Tompo, teraka Jesoa. Ry olona ao avy, ry tany mifalia, mba enoy ny teninay, teraka ny tomponay. Ao an-tranon'omby ao, andeha mitsaoka azy izao. Ry olona ao avy, ry tany mifalia, mba enoy ry havanay, fa misy zaza hitanay, zanak'Andriamanitra, amo indray ny lanitra. Ry kristianina ao bio, fa afaka ianao anio, resy zao ny rafinao, afakota ianao, fa soavan-dehibe no anjaranao anie. Teraka Jesoa. Ny ankizy ao amin'ny dingana voaloha sy ny dingana faharoa dia faly manolotra tsy anjery krismasy amin'izao Noely izao. Ao aorian'izany izy ireo dia ampiseho dia iray ho fanehoana ny fankalazana Noely eran-tany, ka nisafidin'ny firenena avy ao Amerique du Sud na Meksika sy Brésil zany izy ireo amin'ny dia. Dia mianosy mijery finaritra tompoko. Anio ny fotoana Jesoa manandazy ambony sy mendrika androny zaza. Anay Eliso,
maty Ravrave, Nisain, Sifana, Ratu, Velnain, Sikutimana. Uliana, Andrua Fatenaman, Ifalini Ratan, Ilianchini Noël, Jalfet Sazakel. Layana, Anjon Kantu, Kantolocha, Kanatunga, Anei, Isocha, Layanjoni, Noeli, Futuna, Mami, Afakel. Har, Anjutsarati Adinu, Ifali Atikapinu, il a un dino Noël, Kadana Miniten. Sua, Irina, Ansar Mafal, Derana Janar, Léan Noël, de la même tout à tel. Tout, En dessous, à Sarobid, Tiadine, Fatadid, Ilayan de Ninouil, Mafal, ou bien.
Miterahana Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, miteraha azy eo amin'ny habakabaky ny heriny, miteraha azy ny asany lehibe, miteraha azy araka ny habeny voninahiny, miteraha azy amin'ny fitsofana ny anjomara, miteraha azy amin'ny valia sy ny lokanga, miteraha azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, miteraha azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, miteraha azy amin'ny kipantona maneno, miteraha azy amin'ny kipantona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hiteran'i Jehova. Aleloia. Isika malagasy koa dia mitsena izany mpamonjy lehibe izany, koa manao ahoana ny fomba hanehoantsika izany? Manao ahoana kiny fanoma Manao ahoana kiny fanomanana ny Noely? Mahafinaritra ireto jiro miretirety, ny magazay miravaka aoka izany, ny sakafo maro karazana, ny gisa sy ny vorona matavy tsy hita intsony izay hovidiana fa dia be da be. Faly tokoa ankihi-tsenan'ny mpamonjy, tena fifaliana lehibe, famonjena ao antsika rehetra. Inona ny programa izany? Za zao maika fa mbola hitady akanjo kiraro anaovana fety. Ny sakafo izao ny voazo. Asa izahay io raha andeha hiangona amin'ny 25 fa tsy dia mazoto. Avy eo efa haindry ihany fa voky dia kamokamo avy eo. Ry havana, sao dia toy izany koa izao sy ianao? Voninahitran'i Jesosy Kristy, ampotsika tokoa ve isika sa zary fahazarana na fombafomba anaovana fety ny Krismasy? Andeha re mba hovaina izao, andeha re hiova izao sy ianao. Ilay Jesosy no asandratra fa izy no mpampitambatra. Indreto ary ny mpianatra dingana 3 sy 4 hanao dia miaraka amin'ilay hira hoe mahatsiaro sambatra sy hira ory vahoaka izay malagasy ho avy tia ny Krismasy.
Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche de l'Éternel l'a dite. Sion, qui apporte de bonnes nouvelles, monte sur la haute montagne.
Ô Jérusalem, qui apporte de bonnes nouvelles, élève ta voix avec force. Soulevez-le, n'ayez pas peur. Dis aux villes de Juda, voici ton Dieu. Voici le Seigneur Dieu viendra avec une main forte, et son bras dominera pour lui. Voici sa récompense est avec lui, et son œuvre devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux avec son bras, il les portera dans son sein, et conduira doucement ceux qui sont avec des petits. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les élèves des D5, D6, D7 et D8 vont vous présenter le Noël célébré dans les pays asiatiques, notamment en Chine, au Japon et en Inde. Une scénette sera suivie de la danse « Nothing is impossible ». Pourquoi rien n'est impossible? Parce que dans ces pays asiatiques, ils ne célèbrent pas Noël. Quand des voyageurs chrétiens vont leur présenter Jésus comme sauveur, ils seront curieux et viendront célébrer Emmanuel avec nos voyageurs. Deux voyageurs ont décidé de faire un périple en Asie pendant la période de Noël. Arrivées sur place, elles sont surprises que ces pays ne fêtent pas Noël de par leur religion. En effet, au Japon, ils pratiquent le shintoïsme, en Chine, ils pratiquent le taoïsme et le bouddhisme, et enfin, en Inde, ils pratiquent l'hindouisme. Elles ont longuement cherché et finalement, elles ont trouvé quand même que ces pays comptent un nombre assez peu de chrétiens. Alors, nos voyageurs se sont donnés comme mission célébrer Noël avec ces gens, de leurs différences, de leur culture, mais avec un seul sauveur, Emmanuel. Elles vont d'abord en Chine, elles rencontrent des Chinoises du même âge qu'elles et elles les abordent. Ni hao. Nous venons d'un pays européen. Connaissez-vous la fête de Noël? C'est quoi Noël? Noël, c'est la naissance de Jésus. On va le louer. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est notre sauveur. On l'appelle aussi Emmanuel. C'est grâce à lui si nous sommes encore tous là aujourd'hui. Ça vous dit de venir célébrer cette fête avec nous? Pourquoi pas? Ensuite, elles vont au Japon. Konnichiwa. Nous venons d'un pays européen. Connaissez-vous la fête de Noël? Non, c'est quoi Noël? Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. On va le louer. Qui est Jésus? Jésus, c'est notre sauveur. On l'appelle aussi Emmanuel. C'est grâce à lui si nous sommes encore tous là aujourd'hui. Ça vous dit de venir célébrer cette fête avec nous? Pourquoi pas? Et enfin, elles terminent leur périple en Inde. Namasté. Nous venons d'un pays européen. Connaissez-vous la fête de Noël? Non, c'est quoi Noël? Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. On va le louer. Qui est Jésus? Jésus, c'est notre sauveur. On l'appelle aussi Emmanuel. C'est grâce à lui si nous sommes encore tous là aujourd'hui. Ça vous dit de venir célébrer cette fête avec nous? Pourquoi pas? Après tout ça, ils se retrouvent tous dans un endroit pour parler de Jésus, pour parler de Noël et surtout pour célébrer ce grand jour. Ah oui, d'accord.
raha natsikaritra ianareo a fokely ny noeliny zao tontolo zao fokely ary zay ny noeliny menona maharitra mandritra ny taona zay no azon'ny STA natolotra atsika sady afatra no fankalazana an'Andriamanitra ary fampiraisana antsika rehetra mba iombona amin'ny tena fankalazana ny noely dia ny fandraisana ny mpamonjy eo amin'ny fiainantsika. Ndao ary ara-mitsangana isika andray ny afatra sy nitsodrano. Aorinan'izany dia ny hira fa 8 ny andininy voalohany sy fahatelo 68 première et 3e strophe. Koa mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisage eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny Fanahy Masina. Amen. Hira fa 8. Andriamanitra lehibe tsika no nahavitana ny fotoanandroany dia misaotra ny ihany koa ny komity ny fiangonana rehetra dia misaotra anareo ray aman-dreny ihany koa manohana ny ankizy isan'andro ary farany misaotra ny ankizy rehetra mpianatry ny STA. Merci les enfants, merci car sans vous la STA n'existerait pas. Merci pour votre implication, votre dévouement, tout votre amour. Et comme chaque Noël, il y aura les bonbons et les chocolats. Du coup, vous restez là pour tous les enfants. Pas uniquement pour la STA, mais tous les enfants qui sont présents. Et n'oubliez pas, demain, tous les enfants qui seront présents au culte, vous allez chanter une chanson. Demain. Merci. Dia ampatsiarovana antsika ray aman-dreny zany aho hitondra ny ankizy satria mandray anjara amin'ny fitaovam-pivavahana rahampitso na ny amin'ny 3 sasany na ny amin'ny 4 ny ankizy zay tonga. Farany tsy kely indrindra dia mikasika ny fatatsika fa misy ny epidemie na grippe zao ary misy koa ny Covid. Rehefa miaraka izy roa tena be ka amporisihana tsika mba hanao masaka
rahampitso zany a mandritra fitoavavahana dia tsy terena akory famporisentsika mba anao ny geste izay fanao a mba iarovana ny hafa sy iarovana ny tenatsika dia tsinona zany fa ny gel sy ny masque